Ny alina alakamisy 8 Mey, ifony izy 9 Mey no niditra tao amin'ny hopitaly Anosy Avaratra Malala. Vehivavy 20 taona, nitondra voka, monina ny an-tanety Anadivolo distrikt Ananjorobe. Efa avy nandalo tao amin'ny CSB Ananjorobe ity renim-pianakaviana ity no tsy maintsy nalefa aingana tany amin'ny hopitaly ny Analaròa. Iteraka no nandehanany Malala tany amin'ny hopitaly saingy noho ny fahasaharotana hitan'ny mpitsabo tany amin'ny hopitaly roa voalohany dia mbola nafindra aingana tany amin'ny hopitaly Anosy Avaratra indray izy. Fiara-pitondra marary ny hopitaly Analaròa no nanatitra azy teny Anosy Avaratra. Tamin'ny 12 izy no tonga teny, ary avy hatrany dia nandray an-tanana azy ny mpampiteraka sy ny mpitsabo. Tsikaritra efa tena sahirana izy miaina, hoy ny fitantaran'ny mpitsabo iray, ny safidy ny tsintonina anarana. Toy eo dia natao ny fanjijiana, ary teraka soamantsara ilay zaza tamin'iray ora maraina. Ilay renim-pianakaviana kosa mbola sempotra tanteraka ka nanaovana ny fombafomba rehetra ahafahany miaina. Saingy tsy tana intsony ny ainy araka ny fitantaran'ny professeur Anta Marie Daniel Vololitsina. Nanao détresse respiratoire zay moa ny fiteny azy zany ny ilana oxygène mihitsy nasiana ny intubé io marary io nasiana karazana fantsona zany tao amin'ny fototenda ahafahana ampidirana ny oxygène anatiny zay moa hoe détresse respiratoire aiguë grave satria tena forme critique tokoa izy io Iny alina niterahany zanany iny ihany no namony ainy Malala. Rehefa nahita ny soritra aretina mampiavaka ny coronavirus ny tompona andraikitra ny hopitaly Anosy Avaratra dia naka avy hatrany ny singa ahafahana manao fitiliana ny tsimikaretina. Ny alarobia 3 Jona no nivoaka ny valin'ny fitiliana ary voamarina fa nitondra ny tsimikaretina coronavirus i Malala. Ny alakamisy 4 Jona no nambara tamin'ny fomba ofisialy fa izy no marary fahafito lavy ny coronavirus. Vantany voamarina fa nitondra ny tsimikaretina coronavirus ilay renim-pianakaviana Nodimandry dia nandefa mpitsabo any an-tanety Anadivolo distrikt Ananjorobe ny tompony andraikitra ny fahasalamam-bahoaka, anara-masy ny toe-pahasalamany ny fianakavian'ny Malala sy ilay zaza navelany.